Mino zany va ianao? Antso mandrakariva mba hitombo kokoa amin'ny fifoazam-panahy, miteraka fanavaozana eo amin'ny fiainana ary firosoana lalindalina kokoa amin'ny finoana izay ataon'Andriamanitra, mitoko kokoa ny amin'ny izay efa homanin'Andriamanitra ho amin'ny mandrakizay. Zany hoe mihena kokoa zany ny fatokiana ny tenako, mihena kokoa ny fatokiana ny ataoko, ahafahana mahazo antoka sy mampiorina ny ho any amin'ny mandrakizay. Ao amin'ny Kristy nambara omaly talohan'izao fa nahazo fanambarana ny mahazanaka ianao, nahazo fanambarana ny mahazanaka mpandova isika. Mazava ny lalan-tsaina mahakasika an'izy io satria toe-tsaina mihitsy ny mahafantatra sy mino ary mijoro amin'ny alalan'ny fanekena ampinoana izany fanambarana mahazanaka izany. Toe-tsaina mpandova, toe-tsaina zanaka, ary izy io mety foana na zanaka nateraka na zanaka natsangana satria rehefa zanaka dia mpandova, mandova an'Andriamanitra ary mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Marina fa io toe-tsaina mpandova io, zany hoe toe-tsaina zanaka efa mpandova zany, na dia mbola tsy nomena azy ary aloha ny lova, mivantana satria mety hoe raha eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia hoe mbola eo ny ray aman-dreny, misy moa ray aman-dreny tonga dia efa hoe alaivo reto ampahany reto aloha fa any aoriana any mety eo. Fa ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy zany dia zao: manao zavatra io zanaka mpandova io amin'ny alalan'ny toe-tsaina izay tsy hoe mba hahazo lova. Samy hafa mihitsy zany ny toe-tsain'ny zanaka izay mahafantatra fa mpandova izy sy ny hoe mba te handova. Io ilay nambarantsika tany aloha tany hoe satria karama no ny mankany amin'ny fahafatesana mandrakizay dia manao toe-tsain'ny mpikarama izy hoe mba hahatonga ho mpandova dia hanao an'izao aho, hanao an'izao, hanao an'izao aho. Heveriny fa mitovy ny formule na ny raiki-po any amin'ny fahafatesana mandrakizay sy ny aty amin'ny fiainana mandrakizay. Tsia, tsy mitovy zany, samy hafa mihitsy kanefa mazava sady tsotra. Nahoana? Satria ny toe-tsaina izay te handova fotsiny dia mbola vao ataontsika hoe manao kajikajy hoe ahoana ary ny ataoko mba hahatonga n'ilay tompony fananana tiako lovana mba hitodika aty amiko, ahoana ary mba hahafantarany ahy, ahoana ary mba hahatonga azy ho liana amiko ka hahatonga azy hiteny hoe ianao koa mba ataoko mandova ahy. Fa ny mpandova tsy mila miasa saina amin'izany, fa raha hiasa saina ary izy dia hoe ahoana ny ataoko mba ho mendrika an'izany fandovana izany. Misy toe-tsaina anankiray zany izay miavaka tsara eto. Roa moa zany ilay toe-tsaina, ny anankiray toe-tsain'ny zanaka mpandova, ny anankiray toe-tsain'ny te handova fotsiny ary toe-tsaina mpikarama. Fa misy zavatra anankiray ity izay ahoana ny ilazana azy hoe zanaka izy kanefa tsy nino an'ilay fanambarana dia miaina toy ny mpikarama. Ao amin'ny Lioka 5:10 dia misy fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy mahakasika ilay atao hoe lehilahy iray izay nanan-janaka roa, ka roalahy ka ny zanany iray moa zany naka ny fananany, nangataka dia nomeny dia nandeha nandany ny fananany manontolo. Io lay antsoina hoe zanaka adala.
fa rehefa tonga izy io, zany hoe niverina indray, fantatsika zany tantara zany a, ary azontsika atao hoe vakiana am'kalalahana ao amin'io Luka 10:20 fa rehefa niverina ity zanaka adala ity, ilay anankiray zay heverina hoe endry raha amin'ny fomba fijery ara-nofo fa tsy ara-panahy, de zao ny zavatra niseho eo amin'ny 7:20 sy ny 30. Hoy izy hoe, satria rehefa tsy nety niditra izy ny tao an-tanàna manao fety faly misy hira zay moa de miresaka an'io mihitsy hoe fety aneny ao an-tanàna ao. Dia tsy nety niditra izy ary nisy nanambara tamin'ilay ray manao hoe ao koa anie ny zanakao fa tsy mety miditra. De rehefa tonga teo ny rainy de hoy izy hoe ny 7:20, indro zay ely zay no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na de indray mandeha akory aza, nefa za tsy mbola nomenao na de zanak'osy mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io zay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, de namono ho azy zanak'omby nafahy ianao. Raha atao hoe jerena indray mijery zany dia voalohany aloha mametraka ity zanaka ity fa mila karama ao anatin'ny fiainany miaraka amin'ny rainy, ao an-trano izy amin'io. Ka raisiny ho toy ny mametraka ny tenany ho toy ny mpanompo izy, tsy ratsy angeny hoe mpanompon'Andriamanitra afaka mivoaka ny vavantsika isan'andro ny hoe mpanompon'Andriamanitra, mpanompo tsy mahasoa. Fa inona no ao ambadiky ny fotom-pisainana izay miresaka ny amin'izany fiarahantsika amin'Andriamanitra izany. Zanaka ity tovolahy ity eto, fa apetrany eo amin'ny fomba fisainana ny mampikarama azy, tsy miaina tsy misaina ny mahazanaka izy fa miaina ny mampikarama. Ary lesona lehibe zany satria mifanalavitra de mifanalavitra zany toe-tsaina izany. Mafimafy ny resaka zay natao misy lesona maromaro azontsika jerena toy ny hoe ity toe-tsain'ny fikaramana amin'Andriamanitra ity mantsy de mampihidina amin'ny fomba fijerinao na ny vision-nao azy, hoe tsy mba nomenao na de zanak'osy fa raha vao tonga kosa io zanakao io de nomenao inona le filazany azy teo hoe zanak'omby. Maninona zao raha ohatra natao ngezangeza kokoa noho le zanak'omby zany ny anazy rehefa mba hangataka ihany, fa simba mihitsy le fotom-pisainana ary midina sy mimidy. Ndeha hoentinam-bavaka aloha zay fomba fijery zay, satria rehefa apetraka ny fanontaniana manao hoe mino zany va ianao, de indraindray misalasala isika ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, na de misy aza ny fanambarana satria mandeha toy ny mpikarama isika eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Fa amin'ny alalan'izao dindinika zay natao hifanentanana sy fampaherezana izao, karazana fampatsiahivana, de tokony hitombo kokoa ny fahazahoantsika antoka fa tokony handeha toy ny zanaka isika fa tsy toy ny mpikarama mihitsy. Inona no antony manosika? Ao amin'ny Kristy isika de andeha tahaka an'izany, mpiara-mandova amin'i Jesosy Kristy. Koa ho tanterahantsika zany vavaka zany, manasa anao am-pitiavana mba hiombona amin'ny vavaka zay tanterana. Ray tsara indrindra zay any an-danitra ao misaotra anao zahay. Namafisinao taminay hatrany amin'ny alalan'ny fanambarana ny mahazanaka, mpandova, toe-po sy toe-tsaina ilaina tokoa hijoroany ny maha-izy anay zany eo anatrehanao amin'ny fiarahanay aminao. Ko mampianaranay Tompo satria fantatray fa ny finoana irery ihany no ahafahana mandeha ka tsy ho voasito ny ara-nofo fotsiny ny maha olombelona. Mino sy mahatoky izay Tompo fa
manilo lalana anay an-trano ianao. Raha misy etaeta ao anatinay ny mba hitombo amin'ny fiainam-panahy dia ianao misy tompo no ametraka izany ho vokatra ao anatinay tsirairay avy. Tonoana ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.